Moses, before he died, he couldn't have written that no man knoweth of my great grave up to today. The man is still alive. How can he say that? And Moses was. Tamin'ny Mosesy mbola velona dia tsy mba azo eritreretana mihitsy no ilazany zavatra tahaka zany. Mbola ao amin'ny andininy ihany izay milaza hoe ary Mosesy dia maty teo tamin'ny 220 taonany. Oy ianareo mpino kristianina, moa ve Mosesy nanoratra io teny io sa olon-kafa? Sa tantanan'ny Mosesy ve ny teny hoe ary Mosesy dia maty teo tamin'ny 220 taonany? He was still strong enough, vigorous enough to marry another 16-year-old. Ary masony tamin'izany fotoana zany dia mbola mahita tsara ary ny atanjahany dia mbola ao tsara. Izay midika hoe tena mbola matanjaka i Mosesy tamin'io fotoana io ary mbola naafaka nanambady tsaiky manangy 12 taona satria mbola tao daholo ny fahatanjahany amin'ny lafiny rehetra. Did Moses say that? Averiko indray mandeha ny fanontaniana, moa ve i Mosesy marina no nanoratra io teny io sa olon-kafa? Somebody else is writing it on the very face of it. Moa i Mosesy ve no nilaza fa mbola matanjaka tsara izy Mosesy taloha no faty ary tsy nisy mpaminany nitsangana teo tamin'ny Israely nitsony sahala taminy. Moa i Mosesy ve no nilazany zany? Tsy Mosesy velively zany. Voalohany sady tsy tenin'Andriamanitra io ary koa fanampin'izany dia tsy tenin'ny Mosesy akory fa tenin'olon-kafa izay tsy fantatra. Raha jerena tsara io teny io ary omena zazakely izay mbola mianatra ao amin'ny école maternelle dia fantany tsara fa tsy Andriamanitra no sady tsy Mosesy akory no nanoratra io teny io fa olon-kafa. Ireto Baiboly mirahavavy roa ireto. Efa nilazaiko taminareo fa tena tsy mitovy izy ireto ary tena mamery ireo mpamaky zany satria tarehin'izy ireto ihany no mitovitovy fa nefa ny ao anatiny dia samy hafa nefa samy Baiboly izy ireo anankiroa reo. Pastor would like to cooperate. I would like him to open. Raha mba sitraka ny pasteur dia tiako izy mba hanampy ahy raha toa ka hafaka izy mba hamaky ity toko anankiray ity fa raha tsy mety izy dia tsy maintsy maka olon-kafa izay hanampy ahy avy amin'ny audience. Isaia toko faha 3:7. We want to compare the twins to see how they are deceiving the Christian world, how they produce this by the millions. Tiako mba amin'ny reto Baiboly roa ireto no vakina satria ireto Baiboly roa ireto dia novokarin'ireo mpino kristianina tamin'ny exemplaire mihoatra ny 1 million ary betsaka olona very tamin'ny famakina izy reto. Anaran'ity Baiboly ity dia la Sainte Bible version standard révisée. Just have a look, sir, while I'm reading. Just have a look whether I'm reading correctly. Sokafo Isaia toko faha 3:7 ary ndao mba ampitahintsika fotsiny ireto teny voasoratra ao amin'ny Baiboly roa ireto. Manomboka avy amin'ny 9 moa le izy. Isaia toko faha 7:3 ary 9 voalohany. Tsy satra hita zany. Verse 1. When King Hezekiah heard it, no nandray zany teny zany Ezekiasa dia notriary ny fitafiny, notafiny ny lasaka, lasa izy nakao an-trano ny Yahvé. Araka anao tsara pasteur? Ya, arako tsara. and went into the house of the Lord, and he sent Eliakim, Ary niray ny Eliasima lehibe ny ao andapa sy ny sobina mpanoratra ary ny lohandoha ampisorona samy voatafy lasaka ho any amin'ny Isaia zanaka ny Amosa mpaminany. 7 ka nanao taminy hoe izao no lazainy Ezekiasa andro mpahoriana amampamaizana sy fahafahambaraka izao andro zao fa ny zaza vonin-kivoaka avy ao amboka nefa ny hery itirahana azy tsy misy. 4 it may be that angamba ho reniny Yahvé Andriamanitra ao ny tenin'ny lehiben'ny mpandroso divay ny rahin'ny mpanjakany Asiria. of Assyria has sent to Ary 5 go on to verse 8. dia niverina ny lehiben'ny mpandroso divay ka nahita ny mpanjakany Asiria. Verset 14 niraisiny Ezekiasa avy eny an-tanan'ireo iraka ny taratasy ka sy ny sisa sy ny sisa sy ny sisa. And on, word for word the same. Yes. Ya. But sir, I'm not reading from Pasteur, the book of zange tsy mamaky bokin'ny Isaia fa mamaky bokin'ny mpanjaka. Kings. Izany Verena amin'ny sezanao aloha anao fa mbola vaninao izany rehefa tonga ny torinao. You see, word for word,
jerenareo tsara fa mitovy tanteraka teny tsirairay amin'ireo boky roa samihafa ireo, Isaia sy Mpanjaka faharoa. Zaho teo dia namaky boky ny Mpanjaka toko faha 7 ary izany dia mitovy tanteraka amin'ny Isaia toko faha 7 ary tsy mba misy na dia litera iray aza no mifanohitra. Mba mamela ahy ianareo izarapy ny fahalalana izay nitovozoko avy tamin'ireo manam-pahaizana avy amin'ny finoana kristianina. Izy ireo dia nilaza tamiko, raha tsy ho famaran'ny pastera koa izany, fa ny Baiboly dia tsy mba révélation verbale na fanambarana ambava tahaka ny finoantsika ampino islam momba ny boky masina Coran. Isika dia mino fa ny boky masina Coran dia révélation verbale na fanambarana ambava. Ny teny ilay nahary avotsitoa manao hoe, teneny hoe izy dia ilay Allah, ilay nahary tokana. Namerina i mpaminany Muhammad fandriam-pahalemana sy fitahin'ilay nahary anio azy manao hoe, izy rery ihany no itarainana amin'izay ilaina rehetra. Namerina izy manao hoe, sady tsy niteraka izy no tsy nateraka. Izany no iantsona hoe ny boky masina Coran dia révélation verbale na fanambarana ambava. Nefa kosa ireo mpino kristianina dia tsy mba mino an'izany révélation verbale izany. Izy ireo dia mino fa ny fanahy masina no mikitikitika sy mibitsibitsika ao am-ponin'olona mba hanoratra. Raha toraka izany ny tranga misy dia tsy possible hoe hitovy tanteraka ny teny nisoratan'olona anankiroa samihafa. Mba raisy fotsiny ity ady-hevitra androany ity. Rehefa asaina hanoratra momba an'ity ady-hevitra ity ianao dia tsy possible mihitsy fa ny zavatra izay ndeha isoratanao mikasika ity ady-hevitra ity dia mitovy amin'ny zavatra izay ndeha isoratan'ireo journalista ireo. If somebody tickles you to write about this meeting, you can't reproduce word for word what the other man has written. Ny fandaharanao ny phrase sy ny paragraphe ary ny expression tsirairay izay entinao sy entin'ireo journalista ireo dia samihafa fa tsy mitovy izany. Toraka izany izy satria isika rehetra dia olombelona. Na dia tonga taminao aza ny fanahy masina mba hanome inspiration na tsindrimandry ianao. Noho izany dia tsy hitovy velively ny zavatra izay isoratan'olona anankiroa. Raha miseho ny tranga tahaka itony izay ahitana fa mitovy tanteraka ny soratanan'olona anankiroa dia midika zany fa anankiray amin'izy roa ireo dia nangalatra ny soratra ny namany. Amsehatra ara-pitsarana mikasika ny literatura izany dia antsoina hoe plagiat na fakantahaka na fangalarana ny asan'ny asa soratran'olona ka mampigadra. Azo gadraina nizaniza manatanteraka izany. Ilay nahary dia tsy mba manao an'izany. Ianareo ve mieritreritra fa Andriamanitra niteny tamin'ny mpaminany izay nalefany ary hadiny ny zavatra niteneniny ary nandefa mpaminany hafa izy ary nimpodina very indray mandeha ilay teniny teo aloha teo hatramin'ny virgule sy ny point. Andriamanitra dia tsy mba manao an'izany ary ny fanahy masina tsy mba manao an'izany koa. Mbola hoentsika ny fomba izay ndeha amalin'ny pastera izany. Fa nahoana no ahitana toko ao anatin'ny boky roa samihafa mpanoratra azy, anankiray efa misy 100 taona talohan'ilay faharoa no mitovy tanteraka hatramin'ny point sy ny virgule. Mba ahoana ny fomba nahatongavana izany? The professor, the pastor will explain how it comes about that there is an identical word for word reproduction from one book written hundreds of years before the other book was written. How did they do that?